atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny ekilizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ny masoko agny amin'ny tompo lalandava, izy no magnala ny tongotro amin'ny arato, mba todiho aho iantrao fa honjohonjo izaho irery mahantra. Ny teny fiarabagna no atolotrinay antsika jiaby izay magnaraka ka mitandregny ny onjam-peon'ny radio Fagniry amin'ny izao fotoagna izao. Ary miarahabantsika ihany koa nahatratra ity andro alahady fahatelo amin'ny karemy agnatin'ny taonaby ity. Ny lohahevitra izay naroson'ny fiangonana amintsika iniany dia ny hoe tsy mamela hipetrapoagna ny fitiavagna an'Andriamanitra. Odinintsika tokoa io lohahevitra io amin'ny alalan'ny famakiagna ireto tenin'Andriamanitra izay ndeha hovakigny amintsika misesy alohan'ny tandrignasantsika ny fampianaragna sy hafatra ary toriteny nataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ho antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio Fagniry. Keny vakiteny masiny voalohany boky Eksody. Nomena tamin'ny alalan'ny Moizy ny lalagna. Tamin'izany andro izany Andriamanitra nanonona ireto teny rehetra ireto nanao hoe: izaho no Tompoandriamanitrao izay namoaka anao tagny amin'ny tany Ejipta, tagny amin'ny tragno fanandevozana. Tsy hanagn'andriamanikafa eo anatrehako ianao, tsy hanao sarin-javatra voasokitra ho anao, na sary fampisehoagna ny zavatra eny amin'ny lagnitry ambony, na eny amin'ny tany ambany, na ny agny amin'ny rano ambanin'ny tany. Tsy hiankohoka eo anatrehan'ireny na hanompo azy akory ianao, fa izaho Tompoandriamanitrao dia Andriamanitra saropiaro. Ka amin'izay mankahala ahy, mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka fahatelo sy fahaefatra. Ary amin'izay ty ahy sy mitandrigny ny didiko kosa, mamindra fo hatramin'ny taranaka faharivo. Tsy hanonompoana ny anaran'ny Tompoandriamanitrao ianao, fa tsy avelan'ny tompo tsy ho voasazy izay manonompoana ny anarany. Tsarovy ny andro sabata mba hagnamasiny azy. Ny andro enigny no hiasanao sy hanaovanao ny taozavatrao, fa ny andro fahafito dia sabata voatokana ho an'ny Tompoandriamanitrao, tsy hagnano asa na inona, na ny tenanao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy,
na ny ankizilahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiompinao na ny vahiny izay tafiditra ny vavahadinao. Satria ny andro enigny no nanaovan'ny Tompo ny lagnitry, ny tany, ny ranomasiny mba amin'izay rehetra ao aminy. Fa ny andro fahafito dia ny tsaharany, ka izany no nanasoavan'ny Tompo ny andro sabata sy nanamasinany azy. Magnajany ray aman-dreninao mba ho lava andro ianao agny amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitra ao anao. Tsy hamon'olona ianao, tsy hijangajanga, tsy hangalatra ianao, tsy hitsangan-kovavolombelogno mandainga amely ny namanao ianao. Tsy hitsiriritra ny tragnon'ny namanao ianao, tsy hitsiriritra ny vadin'ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny ampondrany, na inona amin'ny zavatry ny namanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Fahazava anisao tontolo izao, ianarabirana tono. Fahazava anisao tontolo izao, ony Tompo. Milaza ny Tompo, amaramila anitra. Miasa mikosa toriny abakabaka. Miandro milaza miandro manaraka. Miari ninja mitantara minyarina. Tsy te milazany tsy volana mbarany. Tsy fomba manakorenesy ny sofina. Kanefa retsy zeratany ny batrony. Mieri tsy tanany afatra entiny. Tsy hemby masoandro nomeny lasiana. Ny ranomasiny izay midadasika. Ka no ny miseho izy to mipampakatra. Ny faly taolo mpandresy anarany. Ka ny andohany mianatsy nanana. Fa ny iletehany kosany andrefana. De indreny kiazy ny tany amandanitra. Ka samy mandray ny afanana baritrany. Andesiky saotra ny tompony lanitra. Mirazananao ny masoandro amin'ny toerany. Izanakiza masoandro ny rainy. Anilonila zay mandray ny fanahiny. Yamaropiana tondo. Fahazava anisao tontolo izao. Yamaropiana tondo. Fahazava anisao tontolo izao, ony Tompo. Vaky teny masiny faharoa, taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto, ny toko voalohany, 12 ka hatramin'ny 15. Izahay mitory an'i Kristy voafantsiky, izay hadalagna ho an'ny olombelogno, fa fahendren'Andriamanitra ho an'izay voaantso. Ary kristianina havana, ny jody mila famantarana, ny jentily mitady fahendrena, ary zahay kosa mitory an'i Kristy voafantsika taminy azo fijaliana.
fa nafintohinagna ho an'ny jody izany ary fahadalagna amin'ny jentily fa i Kristy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra kosa amin'izay voantso na jody na jentily. Fa izay toa fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny fahendren'ny olombelogno ary izay toa fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny herin'ny olombelogno. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisoragna ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoratany Masindahy Joany ao amin'ny toko 2 andiny 17 ka hatramin'ny 15. Raha vao ity tempoly ity fa hatsangako indray amin'ny hateloagna. Akaiky ny pakan'ny jody ke niakatra tagny Jerusalema i Jesua ary hitany tao agnatin'ny tempoly ny mpivarotra omby amanondry sy voromailala ary mpanakalo vola nipetraka tao ke nagnano kotopia tamin'ny tady madinika izy dia nandroaka azy rehetra mba amin'ny omby amanondry iala amin'ny tempoly. Nararany ny volan'ny mpanakalo vola nazerany ny latabatra ary hoy izy tamin'izay nivaroboromailala, esory eto ireto fa aza ataonareo trano fivarotagna ny tragnony raiko. Dia tsaroan'ny mpianany fa efa voasoratra hoe ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko. Fa niteny kosa ny jody ka nanao taminy hoe, inona no famantaragna asehonao aminay no manao toy izao ianao? Dia namaly Jesua nanao hoe, raha vao ity tempoly ity fa hatsangako indray amin'ny hateloagna. Ka hoy ny jody, 9 taogno no nanaovagna ity tempoly ity, ka ianao ve dia hanangagna azy indray amin'ny hateloagna? Ny vatagna nefa no tempoly no lazainy. Ary no nitafatsangako velogno izy, dia tsaroan'ny mpianany fa voalazany izany, ke niny nosoratra masigny sy ny teny voalazan'i Jesua izy ireo. Raha mbola tagny Jerusalema izy tamin'ny fetin'ny Paka, dia maro no niny anarany fa nahita ny fahagagagna nataony, nefa natoky azy ireo i Jesua satria nahalala azy rehetra izy, sady tsy mba nila olona hilaza aminy ny amin'ny olona izy, fa ny tenany ihany dia nahalala izay ao amponin'ny olona. Izany ary kankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'ny zao alahady 7 amin'ny karimy zao dia mampiditra sika lalindalina koa amin'izay ady sady dia tondratsika mampandroso asika amin'izay paka fandalovana miala amin'ny rasy miaraka amin'ny Kristy, miditra amin'ny fiainam-baovao, misangako velona miaraka aminy. Ka manomboka amin'izao alahady 7 amin'ny karimy zao ary dia ny tantarany nekaran'i Jesua makany Jerosalema araky ny evanjeliny Masindahy Joany no vakina amintsika, satria
araky ny ireo mpandalina ary araky ny fomba nanoratany i masindazoany ny evanjely dia io fiakarany Jesoa ao Jerosalema io no tandindon'ilay isika miala ety amin'ny mirefarefa amin'ny tany ka miakatra amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy, ka ilay Jerosalema dia ilay tanàna masina, ilay tanàna ny fiadanana dia ao no anatanterahany Jesoa ary nylay famonjenasika mitondra amin'ny fahamasinana, mitondra amin'ny asambarana, mitondra amin'ny fiadanana. Tanteraka izany raha mitoetra miaraka amin'ny Kristy sika ary itoerany Kristy ny fosika, ary dia izay indrindra no azo lazaina misongadina fampianarana lehibe amin'izao alahady fatelo amin'ny karemy izao. Ny tempoly dia fantatra sika fandrindra ho an'ny zody, ny tempoly ny ivo ny fiainan'izy ireo sady trano ivavahana, fanaovana sorona, fankalazana ny fety sy ny fomba mpivavahana maro samihafa. Ka ny tempoly zany no azo lazaina no référence principale, essentielle, fondamentale ho an'ny zody amin'ny fiainany manontolo. Ny tempoly no mahahitsy azy, ka izay indrindra raha i Jesoa ary miditra ao amin'ny tempoly dia apetraky ny Jesoa araka izay tokoa voalazantsika fa voalazany ao amin'ny evanjely fa tranony ray, ary dia ambarany ihany koa ary fa izy no tempoly, ary raha isika ary miaraka aminy dia isika ihany koa ny tempoly, ary dia fantatra sika fa ny ivom-piainantsika, ny fototrin'izay tempoly izay ao amintsika dia ny fosika. Ka izay no matetika verimberitsika matetika fandrindra amin'izao karemy izao, oka anaiky hodiovon'Andriamanitra ny fosika enosika Jesoa ao amin'ny io evanjely io fa nanadio ny tempoly, nanilikiliky n'ireo accomblement maro samihafa, ireo varotra. Inona ny tandindon'izay varotra izay moa fa ny fikatsahana ny tombotsoan'ny tena, ny fitiavan-tena matetika no misongadina amin'ny varotra, ary sy hoe sanatria manarasy ny varotra aho fa ny fomba anatanterahana an'izay varotra izay no sy mety matetika, mety misy fitapitaka, mety misy lainga. Ka izay no mahatonga an' Jesoa ao amin'ny evanjely anadio ny tempoly, ary dia izay koa ary ho antsika amin'izao firososika amin'ny paka izao dia mba manaiky koa isika ho diovin'Andriamanitra ny fosika, ka esorosika ireo accomblement isan-karazany. Karaha izany koa ho an'ny mpivarotra rehetra tokony ametraka ny fahamarina sy ny rariny ary ny fitiavana. Izay no katsain'i Jesoa, sy hoe anapotika n'ireo mpivarotra tao an-tempoly izy fa ametraka tsara an'izay anjara toerany ny tempoly, fonenan'Andriamanitra, tranon'Andriamanitra. Ka izay koa ny fosika, ary izay no riny Jesoa amin'izao firososika amin'ny fankalazana ny paka izao. Izay ny riny eglizy antraterina amintsika mba ho toerany n'Andriamanitra tokoa ny fosika. Ka raha ny fosika itoeran'Andriamanitra, itoeran'i Jesoa, dia miova ny fiainantsika ka sy andresy ireny lainga sy fitapitaka manapotika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, fifandraisasika samitsika ary ny fifandraisana amin'ny zavaboary aza. Dia hitasika ny vokatrin'izay, ary radiovsika ny fosika dia manjaka ny tena fitiavana marina. Ka izay le fifandraisana miavao ary manatsara ny fiainansikisika amin'izay, satria ny fitiavana no mandrindra ny fifandraisasika fa sy ny fitiavatena, fitadiavana ny soan'ny tena fa fikatsahana ny soiombonana. Ary dia izay no ambarany bokin'ny Exode amin'ny vakiteny voalohany. Ireo matetika isika dia didy folo no ao an-tsaisika, raha ny tena marina dia sy didy folo fa ny teny folo no io
ambarany bokiny Exode io, zany hoe teny folo manambara fahendrena, manambara ny lalakombana ary manambara ny tena fiainana, mitondra antsika amin'ny fiainana. Izay natao hoe dekalogue, lay teny folo natoron'Andriamanitra amintsika mba andavirarisika ny fiainantsika, zany hoe anadiovasika ny fosika ka ho fo mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra. Zay le teny folo, sitrak'Andriamanitra. Ka raha mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra ny fosika, ny fiainansika dia mitoetra eo anivontsika Andriamanitra, ary raha Andriamanitra mitoetra eo anivontsika dia mamokatra ny fiainansika. Zay ny dikan'ireo teny folo torolalana manambara ny lalakombansika, zany hoe manadio ny fosika mba hiala amin'ny encombrement. Inona moa ny encombrement? Fahitasika amin'io hoe fizangazangana, fangalarana, lainga, mepangalainga, fandriana vadin'olona, maniry fananan'olona. Ireo ny encombrement manapotika ny fiainansika. Ry kristianina havana, aokary ho ararotsika tokoa izao vanim-potoana ny karemy zao, hiedivasika amin'ireo loto, ireo encombrement mandoto ny fiainansika, ary dia hiroso ny diatsika, na dia miaraka amin'ny Kristy, ary na dia fantatra tsika aza fa sy moramora izay fiakarana any Jerosalema zay, satria hiaraka hifansika amin'ny Kristy isika araka ny voalazany ao amin'ny evanjely io. Ka izay isika mifansika amin'ny Kristy izay no aza hosika ny famonjena, ka aza matahotra ary sika, aza mavozo toy izy ny diatsika, ary dia mereza sika hiady amin'ireny fankapanahy ireny. Ka raha miara mifansika amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika dia hiaraka hisangana amin'ny paka, ka ametraka ny fiainansika ho fiainana mamokatra tahaka ny fiainany Lucien Botofasoa. Niara-ny fansika tamin'ny Kristy izy, ary dia izay no nahitany ny fiadanana, ka sy navozo izy na dia nisy aza nanapaka ny lohany noho ny finoana sy ny fitiavana. Ka izay koa aoka isika ary izoro ho vavolombelona anambara amin'ny manodidina sika fa i Kristy no lalana sy fahamarinana ary ny fiainana. Ka raha izy no mitoetra ao amintsika ao dia sy atahotra isika hoy Mason-dahapoly hitory azy amin'ny fiainansika manontolo. Izahay hoy Mason-dahapoly mitory an'i Kristy voafansika zay adalana ho an'ny olombelona, fa fahendrena ho an'izay voanso. Satria fahendrena, satria io no lalam-pamonjena ho an'ny olona tokoa, dia ohatra ozina, ohatra fanafitohinana izany Jesoa fantsina amin'ny hazo fizaliana izany, sy azo sainsain'ny olombelona izany, fa ho an'ny Andriamanitra kosa lalam-pamonjena. Ka izay no irososika ary sy kelikely amin'izay paka izay. Ry Jesoa Kristy zokinay io, nanaiky tokoa ianao ho famonjena ho anay, nanaiky hitondra ny aretinay rehetrarehetra, ny rofinay rehetrarehetra, ary dia nidiovinao ny tempoly, lay tranon'Andriamanitra, ka mba diovy koa ny fonay hitoeranao. Ka amin'izay raha anao no mitoetra ao aminay dia hiadam-pinaritra ao aminay, hiadam-pinaritra izahay. Ry Jesoa tomponay io, engany ny fahefanao sy fahefana mamoritra, fa fahefana mitondra fiadanana. Ka ampianaro ary zahay anisy ny fiainanay araky ny teny folo nampianarin'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Ka amin'izay dia hiadam-pinaritra miaraka aminao izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika.
no izy sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eklizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.